fifidianana filoham-pirenena na Rosentseny ny 7 novambra 2024 ny fihodinana voalohany, ny 20 desambra 2024 kosa ny fihodinana faharoa. Fiankinandoha amin'ny zava-mahadomelona, vitso no afaka tanteraka noho ny fanilikilia ny fiarahamonina. Tatim-pifidianana navoaka nefa hakana ny hevitry ny ACC indray, misy kajikajy maloto sy ambadika indray ve. Anterina indray ny araba tompoko klasy tompoko vavy atonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao, manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ary ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika sy ny manodidina ny fifidianana avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao. Navoaka ny voameram-pirenena maliotena hamsahana ny fifidianana androany ny volavolan-kevitra datim-pifidianana. Efa natolotra ny gouvernemanta isosikevitra ny seny ho an'ny datim-pifidianana io, ary nampiavaka ny tamin'ity indray mitoraka ity dia naka ny hevitra ny ACC izy ireo. Asin'Andria Malala, Toky Ramala. 7 novambra 2024 ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ary 20 desambra 2024 kosa ny fihodinana faharoa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Io ny sosikevitry ny seny natolony ho fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Araky ny fivorin'ny Birao Maharitra eto anivon'ny seny dia ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena dia ny volavolainay ataony alakamisy fahasivy ny volana novambra 2024. Fahasivy ny volana novambra 2024. Ny fidinana faharoa kosa dia ny volavolainay ataony alarobia Parapolo ny volana desambra 2024. Alarobia roapolo ny volana desambra 2024. Efa nalefanay any amin'ny gouvernemanta io volavolana daty io sy ny tetiandro fanaraka amin'izany. Satria tsara marina moa zany fa ny daty no teneniko teo fa ny fizotry ny fifidianana dia misy tetiandro ihany koa. Dia miaraka amin'izay tetiandro zay zany efa nalefanay eny anivon'ny gouvernemanta. Ho fitsinjovana ny kandida sy ahafahana mahazo tapa-avitriana ambony dia naroso io daty anatanterahana fifidianana filoham-pirenena io. Na izany aza dia mbola naka ny hevitry ny ACC indray ny seny raha nambarany izy ireo androany. Zany hoe raha tokony izy araky voalaza ny lalam-panorenana dia tokony manomboka ny fahasivy amin'ny folo ny volana novambra, ateratera ny fahasivy amin'ny folo ny volana novambra ka ateratera ny volana fahasivy amin'ny volana novambra sy fahasivy amin'ny folo ny volana desambra no tokony anaovana ny fifidianana voalohany. Dia eto zany raha io daty fahasivy ny volana novambra io no tazomina dia raha ny filoha amperinasa amin'izao fotoana zao irosaka hanao kandida dia mazava ho azy zany fa miela folo andro eo ny fetitoana mbola tokony hiasana. Dia zay antony zay zany dia tsy maintsy antanilay ny hevitry ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe no antony no lazainay mahakasika ny toetrandro, mahakasika ny fetitoana, ny antony teknika teo dia manahoana ny hevitry ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana. Io raha teo koa moa zany ny fivinana faharoa araky ny tenenina teo dia mitotona amin'ny faharoapolo ny volana desambra. Nefa itsika dia mahafantatra fa araky ny andiny faharoa amin'ny dimapolo amin'ny lalàna fehizora ny fe ny fifidianana sy ny fisapahan-telo-bahoaka dia tokony atao atenatena ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana may sy fatelopolo ny volana novambra no tokony daty anaovana ny fifidianana. Marina fa ny fahatelo ambiny ny fahatelo amin'ny dimapolo dia miteny hoe rehefa tonga amin'ny fotoana ifararana ny mandara dia tokony atao ihany ny fifidianana. Na izany sy zany mba ialana amin'ny fitovia-kevitra dia aleona ihany manontany ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na io amin'ny antony hoe
narofo aloha aty amin'ny 9 novembre fa tsy niandry tenatena ny fahasivamfolo volana novembre sy fahasivamfolo volana décembre ny fetitaona anaovana ny fifianana fidinana voalohany na izay resaka toetrandro zay. Tsy mbola daty raikitra io daty naroso ny CENI io fa mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC sy ny gouvernemanta. Raha voatana kosa nefa io daty io dia hiala eo amin'ny fitondrana amin'ny 9 septambra 2024 Andry Rajoelina raha mbola irotsaka ho vidiana raha ny lalam-panorenana no jerena. Araky ny fanadihadiana iny dia mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC indray ny sosikevitry ny CENI anaovana ny fifidianana iny maro sady ny ayay mandeha manoloana izany satria efa hitan'ny CENI fa tsy manara-dalàna io daty io kanefa mbola narosiny any. Asin'Andre Malala, Tokisy Ramarla. Ny aya tsy havanana raha rahampirenena sy hoavin'ny malagasy eto ny resaka. Toa mamelona indray ny ayain'ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika sady ny fanazavan'ny CENI ny amin'ny mbola akana ny hevitry ny HCC indray noho ireo datim-pifidianana narosin'izy ireo iny. Efa niaiky matsy ny CENI fa tsy manaraka ny voasoratra ao anaty lalam-panorenana io fandrosoana ny datin'ny filoham-pirenena io kanefa dia nataony ihany. Raha fahafantarako azy dia misy resaka ambadika io. Inona resaka ambadika karaha sanatria zany ary amoka ny HCC hoe tsy mety io dia amin'iny eto indray tsika ka eo zany ohatrany hoe efa misy zavatra ohatrany hoe avoaka ihany lay izy fa tsy tena mivoaka ny tena izy fa ohatrany mbola misy zavatra manjavozavo ka etsan'izay dia hoe aleo tena asiana dinika mihitsiny iarahana amin'ny zavatra io ary tsy izay daty izay ihany hoe jerena le izy fa jerena koa hoe madio ve ny kianjilalovana, madio ve ny lalàna ny feny fifidianana, madio ve ny reo mpitsara anao ny fifidianana, izay zavatra rehetrarehetra izany zany mila ifampiresahana atao ifampiresahany rehetra zay ho tafiditra amin'io fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena io sy atao hoe ireo olona zay ao anatin'ny hoe candidat tena irotsaka fidiana ho filoham-pirenena fa raha io daty io zany matona ampidinina ny HCC dia ohatra manjavozavo ihany ary natorana dia hoe misy ovitahana manao fitabitra ny mpitondra amin'izao fotoana izao mamoaka an'iny daty iny. Mahalasa saina araka izany ny mbola nahatonga ny CENI nandroso io datim-pifidianana tsy manaraka ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana iny ka tsy maintsy mbola nakana ny hevitry ny HCC indray. Ady hevitra vaovao isokatra eto Madagasikara indray mandra-pahavalon'ny HCC iny fangatahana ataon'ny CENI iny. Manodidina izay vaovao ny fifidianana izay hatrany ny fitetezana tokantrano amin'ny fandraisana anarana ho an'ny mpifidy no ny farana ny 1 Janoary teo hafa mbola mitokosa ny fisoratana eny anivon'ny fokotany. Betsaka amin'ireo fokotany nefa no mikatona rehefa ny tolakandro voalaza ihany koa fa tsy afaka miresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo noho ny baiko midina 0 Mainmenjanahary Andry Rakoto Malala. Namoaka ny datim-pifidianana ny CENI androany mbola baraingo be anefa atreto ny vola hoentina anatanterana ny fifidianana na ny fanavozana manontolo ny lisy-pifidianana aza betsaka ny tsy fahatomombanana mitranga ohatra kaiky ny tableta izay nolazaina fa omena ireo mpanisam-pifidy betsaka tamin'ny izy ireo no tsy nampiasa izany 10,000 tableta no nambara fa hozaraina saingy tsy nampiasa izany ny ankamaroan'ireo agent recensera ireo tsy tratra ny tanjona tamin'ny isan'ny mpifidy izay napetraka 10 tapitrisa manerana nosy nanomboka ny volana oktobra no natomboka izany ary naharitra 3 volana izany hoe hatramin'ny volana desambra 7 tapitrisa no tafiditra nandritra io vepotona io vokany no hitarina iray volana indray izany ka ny fisasahan'ny volana janoary dia nahatratra 7 tapitrisa no isan'ny mpifidy voasoratra anarana ny farany volana janoary teo dia nanamafy ny CENI fa ny fitetezana tokantrano ihany no mifarana fa mbola mitohy kosa ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokotany androany anefa saingy atapitra ny katona avokoa ireo fokotany izay nilalovanay ireo izay nisokatra kosa nilaza fa tsy afaka mandray mpanao gazety fa misy ny baiko midina amin'ny tsy andraisana izany avy amin'ny ministerany atitany ahina mafy ny fahamarinany miaihany ireo mpanao politika sasany izay milaza fa misy fanodikodinana mitranga eny anivon'ny fokotany momba ity fanavozana ny lisy-pifidianana ity manoloana ireo teboka voaresaka teo ireo. Indray tapaka tanteraka ny lalana famoaham-bokatra ao amin'ny komina Ambano
distrika Antsirabe 2 efa ho ray volana izao tsy tafavoaka ny vokatry ny tatsa toy ny ovy sy ny karoty ary ny poma izay mampalaza io commune io sy ny manodidina azy sy mba soloa eny an-dalana ny vokatra noho izay afatapahn-dalana izay kanefa jeren'ny mpitondra sy ny lehibe ny faritra ivakina karatra fotsiny izany hamamy Andrianjafy Solofo MBS Antsirabe. Commune ambany distrika Antsirabe faharoa tapaka tanteraka ny lalana famambokatra ho an'ny tantsa ary simba aloha eny an-dalana ny vokatra ovy ny karoty ny voankazo toy ny poma mampalaza ny toeran'ity atra zay lalana tsy nisy oraronona nanaovana azy teo aloha herinandro vao vidy zany amin'izao fotoana izao raha ho afaka azy taterinandro aloha ny vokatra vao tonga eny amin'ny fiara vaventina ny camion itomana izany ary mbola anakaramana ray alina ariary no mitondra vokatra raiky tapo nefa mbola avy dimy mpamongady amin'ny vidiny farany ambany ihany koa aza rehefa tonga eny fa tiantoka tanteraka ny an'ny tantsafa ny vokatra tsy misy vidiny mora loatra nefa ny sara namokarana sy ny itaterana izany amoahana izany ihany koa midangana zay tsy izy ny entana aloha tonga dia tsy misy tsony ary tena simbaviny ana ny entana hoentina hatrany trano satria tamin'ny larobitso zay ny alatany dia androany efa talata efa herinandro zany zay nandehananay hatrany ny ovy hatrany mividiny entana dia ny olona mora satria ny amoahana azy amin'ny lalana zany enjana be dia tsy ary misy vidiny nefa ny tonga ety ary aloha sasaka mba nanao zay vitany ihany ny commune ny fokon'olona mipitatitra ny fandrimbona nanarina ny lalana simba fa efa tsy efa itsony no ny fahampitehana tanteraka ny fanjakana nefa tamin'ny alalan'ny faritra vakina karatra tsy ny gouverneur eto ny tatatata efa roa taona zay hoe amboariny ity lalana ity ary ny fandarana sakazef no hanao azy fa natomboka kely dia tsy nitohizana ny asa ny ristorina nefa tangosana ihany nandeha tokoa ny tamtamina be tamin'ny juillet 2021 amby izay raha tsy diso ny tena nay miaraka tamin'ny kazef sy ny faritra vakina karatra hoe anamboatra ny lalana vato fotsy ambany farimena mandraka kehitriny aloha dia ambato be voka fa mbola tsy teraka zany hoe ny fampanantenana nandeha ny fanombohana ny asa mandeha fa ny asa tsy nitaterahana ary tena tsy misy zavatra nataondry zareo taty fa ny avao amin'ny faritra vakina karatra kosa zay mandray any 50% dia tena mihinana fotsiny fa tsy misy ny tamberina ndraiky ary lasa ohatrany hoe ny commune ndray no miahy ny faritra fa tsy ny faritra zay tokony hiantahatana no miahy ny commune ankehitriny ary raha mijerytsika ao amin'ny faritra vakina karatra ao misy ny engin zay nomeny fitondram-panjakana fohy be fa ohatrany lasa haingona tokotany fotsiny ilay engin eto amin'ny faritra vakina karatra ny resaka foana hoe ahoany ty lalanyity monsieur le gouverneur dia tsy mahazo valiny zay dia tsy misy zavatra ataon'ny gouverneur amin'ny faritra vakina karatra zany amin'io lalana fa dia ny ristorina rehefa tonga any amin'ny foana samtsinany zany fa raha vakina karatra tsy misy distrika tsy misy commune tsy mitaraina momba izany fahampotehan-dalana izany intsony manodidina izay pejany fitaterana izay hatrany tsy tokony simba na lavaka na dia kely aza ny lalam-pirenena eto Madagasikara raha ny volana tokana ho an'ny fanamboarana sy ny fikojakojana izany lainga tsara lahatra ho ny solomam-bahoaka Ronald Ratsiraka no nilazan'ny Prime Ministre fa mbola misy 900 miliara ariary ny volan'ny fond routier efa tsy ao intsony ny vola fanalefa any amin'ny jirama ho ny fanazavany mila manao tatitra ampabe maso amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fandehanana sy ny fampiasam-bola izay mendrika fanodikotonam-bola ny mpitondra fanjakana Ando Miaratina Mathieu Prince Mananika ny 100 miliara ariary isan-taona ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola ny fond routier ho ny solombavam-bahoaka no sady ministra ny asa vaventy teo aloha Roland Ratsiraka androany. Tsy mazava nefa ny fampiasana io vola io ary efa tsy ao intsony fa hofahana lainga ny rehetra. Any amin'ny zavatra hafa no andehanany ka tsy mahagaga raha tapitra potika tsy misy kojakojana tahaka izao ny lalana rehetra eto amintsika. Tsika rehetra zao nizaniza dia mampidi-bola amin'ny fond isam-bolana. Tsika rehetra na dia tsy manana tomobile kanefa mividy mofo dikan'izany misy lafarinina zany mandeha amin'ny lalana zany. Tsika rehetra na dia tsy manana tomobile kanefa mihinana sakafo isan'andro mandeha amin'ny lalana daholo reny dia mampidi-bola tsika amin'ireny. Dia io vola io 10 milliards d'ariary isam-bolana no misy ary mazaka 100 milliards d'ariary isan-taona. Farafaratsiny zany RN2, RN4, RN6, RN7 tsy tokony misy lavadavaka na anankiray na resaka manko ny Prime Ministre hoe 600 milliards ozy izy ny vola ao lainga tsara lahatra zany ekeko fa 2019 misy 100 milliards 2020 nisy 100 milliards 2021 nisy 100 milliards 2022 nisy 100 milliards
ekeko zany fa le vola efa tsy aotsony ka tokony mijoro premier ministre mijoro ministre ny zavaventy manazava amintsika malagasy zay mpanjifa ary mandohany vola io hoe nataonareo inona le vola fa arakaraky ny feo zany de nalefan'zareo any am'jirama azo ekena ny fanodikodinana io na alefa any am'jirana lefa ny hermady tsy azo ekena izany satria miankina amin'io lalana io ny zavatra fiainantsika rehetra raha vo miakatra ny vidin'ny pièce mijaly ny camion mivadika ny camion mahafaty olona misy accident de tonga de ampiakariny zareo ny saran'ny transport tonga de miankina amin'izany ny fiainantsika rehetra de lafo daholy ny zavatra hoanitsika de mijalyntsika rehetra tsy amin'ny lalam-pirenena ihany fa voakasika ity olana ity ny lalana manerana ny revo iparitany sy ny komina rehetra manerana ny Madagasikara raha hoan'ny komina Antananarivo renivohitra manokana tsy misy fanamboarana ny lalana tompona ndraikitra ry tsy afa miala amin'izany ny ben'ny tanàna misy ny tsy firindrana asa matoa misy ny olana ka tokony mila vahana tafakatra 7 miliara ariary ny volan'ny komina Antananarivo renivohitra 7 miliara ariary ny vola fampiasa kirakira 10 miliara ariary ny fanampiana rabola avy amin'ny fanjakana 12 miliara ariary avy amin'ny knaps tsy hitany ny fampiasam-bola na ny vola natokana ho an'ny lalana be loatra ny fandaniana ataon'ny komina tokony ahena ny fampidirana piasa hoy ny fanazavana nefa ny andraikitra ny ben'ny tanàna ny fikojakojana ny lalana amin'ny tanàna rehetra manerana Madagasikara zany dika hoe tokony ajany ny ben'ny tanàna rehetra ny fampidirana olona miasa amintsika amin'teny zao ary tokony matsapa izy hoe anjara ny manamboatra lalana nisy androany atrikasa ny arahan'ireo mpisihatra momba ny fitaterana tetsy an-tanina renina ny arahan'ny rehetra ny Kiondo sy nandrosososkevitra momba ny faratsindalana eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny hita tsy laram-pamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ny fanamboarana ny lalana eto amintsika izay iandraikina ny fampandrosoana ary lalandra ny toe-karim-pirenena pejy toe-karena avoapirofo fa misy olona mitady hanao ampimamba ny sehampiariana lavanila eto Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany tsy fivarotana vokatra fa famotsim-bola goavana no tiany apetraka ho an'ny tombotsoan'ny tenany manokana tsy mahagaga raha mitotongana tahaka izao ity sehatra ity hany ka ireo tsy mandady arona no mizaka ny vokatra izany ando miaratina Mateo Prinsiatra mitotongana ny sehampiariana lavanila amin'izao fotoana izao na dia efa nanomboka tamin'ny volana novambra aza ny fanondranana dia mbola manana tahiry betsaka ireo mpisehatra ary tsy misy mandray izany vokatra izany mandidina ny 2,000 taonina eo ny vokatra lavanila no tsy misy mpividy any amin'ireo faritra mpamokatra izany amin'izao ho ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka tokony foanana ny famerana ny vidin'ny lavanila ho $10 hoy ny fanazavana diso fanantenana ary potraka tanteraka amin'ny tasasy ny mpandrara lavanila porofo mitohaka amin'ny tendany ireny etsika sy fidinana an-dalambe nataon'ny mponina tany amin'ny faritra mpamokatra lavanila ireny ny mpitondra raha teo efa zatra manentsy tadiny ka tsy mandray ndraiky raha tsy misy grevy ajanona $250 par kilo satria raha makany ivelany naroa dia 180 farafalafiny ny vidin'ny lavanila donc tsisy mividy zany lavanila malagasy donc zany eo amin'ny ataontsika hoe 2000 tonnes eo amintsika amin'ny teny zao zany tsisy mividy dikan'izany raha vao 2000 tonnes ka multiplienao par ohatra hoe par 250 dikan'izany $500 millions zany vola tsy miditra amintsika nefa nireo olona reo mila mandefa zaza mianatra mila mihinan-kanina mila mitsapitena mila mampidibola amin'ny fiainana andavanandro dia efa fantan'ny fanjakana zany misaotra ny zaroan'ny marontsêtre nitsangana nijoro mananara nitsangana nijoro zaroan'ny sava nitsangana nijoro diana nitsangana nijoro satria ohatrany tsy mahay mandray lesona io fanjakana io raha tsy mijoro ny olona eto amintsika zany zavatra rehetra mila migrève zay vovova mila migrève zay vova ka raha vao tokony grève tohizo le grève fa vova fogna io fa aza magneky azadigno zay aza magneky rangory fototry ny afo ary fototry ny olana hoe ity solombavam-bahoaka ity ny fisian'ny olona akaiky ny fitondrana mitady anao ampimamba ity sehatra ity eto amintsika ary izy no mibaiko ka manao izay tiany atao amin'ny toe-kareny Madagasikara tsy vitan'izany fa famotsim-bola goavana no ao ambadika misy olona ao tady anao ampimamba ny sehatra lavanila fa nyteneny kimbetsaka zany ary mbola vao maika mivaingana izy zao mavita mibaiko raha eto amin'ny firenena io rangah io mampalahelo malahirana tsy azo ekeny zany donc zany mizerizery satria izy koa te hanondrana lavany ary vao voalohany izy manao lavany manana 300 tonnes izy tsy lafiny
dia tiany ho lafo ambony dia ambony ny vidiny satria ny anazy a fanafotsym-bola blanchiment tena tetika ny oranga io blanchiment fa tsy hamaritra lavania fa blanchiment fa etotsika fa tsara tantara ny tsaran'izany rehetra zany a nanao tovakana ny etsika nataon'ireo mpisehatra momba ny lavanila tamin'ny faritra maro tao tanatin'ny andro maromaro taoriny manana ravaratra maro antsetra nampiakapeo ihany koa ny tany sambava faritra sava noho ny fitotonga ny vidin'ny lavanila efa nitranga ny olana izay vao niantso fifamidiniana tamin'ireo mpandrarany fitondrana tamin'ity herinandro ity famonafo toy ny mahazatra ka andrasany indray izay tena avokatra izany mila mijoro tsy anaiky lembenana ny rehetra manoloana ny zava-misy tahaka izao araka izany dia nivalapatra tamin'ny firesahana ny tontolon'ny lavanila ny fandarana miara-manonja androany sy hita taratra fa tsy miaino ary tsy miraraha ny tatsay izao fitondrana izao tombontsoan'ny firenena iray manontolo no voakitika ao anatin'izay tsy fahaiza mitantana izay ho ny fanehoan-kevitra avitra solondehibe tahirinena mitony antso ataon'ny rehetra na ny mpambolina ny mpandrara sy ny solombavam-bahoaka amin'ny olana goavana lalovan'ny sehatry ny lavanila tombotsoan'olo tokana fitantanana tsy mandeha amin'izay izy no fototra manimba ity seampierina ity hoy ny mpamakafaka politika taraina mitondra ny vokatra lavanila maitso ny tatsa tsisy mpividy satria podiky ny prix plancher 75 000 ariary lavanila maitso $250 prix fob lavanila ondrana efa préparé zany ny problème antatsa tsabatsabahana amin'ity CNV ty mbola plus $4 isaky ny lavanila koa alaina de miforsenina tsangana le CNV niaraka an'le ministre nefa fantatra hoe iza ny problème ao anatin'le resaka lavani nampatsahivon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara sady pahay teo karena voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahenina fa mifampiankina ny famokarana sy ny fampandrosoana ny teo karena tsy mahay mandray lesona fa manamafiatoka ny fitondrana very sy voaolana ny asin'ny tantsaha miamaivana ny sandan'ny ariary sy ny teo karena manoloana izao olana lalovan'ny lavanila izao fanaovana tsinitsininy zany fa oza hoe aza ataonareo an'izany le mpamokatra malagasy fa rehefa tsy mihina lanja ny mpamokatra malagasy ny mpamboly malagasy de vao maika zany tsika na io ariaritsika io vao maika hitotongana zany ao anatiny hoe satria rehefa avy eo amin'izay zany a tsy amboly tsony reo kamo reo de ahoana de lasa tsy anondrana tsony zany zoatsika fa ny olombisy a nanao an'izay de tsisy tsony ny mpamokatra tsy mena lanja de lasa alavatra daholy am'izay any soatsika am'izao ny vary ty ny PPN ty inona efa faratsika tao mikika am'izao ary efa nytenena teto zany lavanila tompoko maro zay tena vola be amina million no kitapo mbola miditra amin'ny fanjakana amin'io ny exportation na lavanila de mampiditra vola be ary mampiditra devizy ho an'ny firenena anankiray ary ny fampidirana devizy dia mampitombo ny sandim-bolantsika ariary ary mampitombo ny fahefamividitsika indrindra fa ireo tatsa mamokatra izany ary mampiena ny vidim-pienana eto Madagasikara efa impiry efa mena lesina foana ngenareo efa tolo ngenareo ao anatin'le izy zay nge hoa opposition intelligente fa tsy mpanohatra botolo satria zay raha mikritika manory de manome sosikevitra ho anareo ka eto zany de hoe a hoe aza vonoana ny mpamokatra lavanila manodidina izay pejiny toe-karena izay hatrany mitohy hatrany ny fanondranana antsokisoky ny arem-pirenena miala eto Madagasikara makany ivelany amin'izao fotoana izao dia mahoraka fa misy vato safira goavambe amilanja 10 kilao haniala teto Madagasikara no hita fa atao famparatiana any Dubai amin'izao fotoana izao vato sarobidy miavaka maneran-tany ity vato ity ary tsy hita pesipesena ny tombam-bidiny izany siasina Andriamalala Toky Ramarla voasoratra ao anatin'ny Guinness Book fa ity vato safira avy eto Madagasikara ity no safira goavana indrindra maneran-tany ny tena mampalahelo sy manohina olona maro dia efa azo sokajiana ho arem-pirenena ity safira goavana indrindra ity ary milanja 10 kilao ka atao mananjary no nipoirany tsy hita pesipesena ny vidiny satria raha kajiana tsotsotra amin'ny $100 ny iray karaha dia efa tafiakatra hatrany amin'ny $570 na
7,7 miliara ariary ny tombambidiny. Fantatra fa raika amby 50 kara ity safira goavana avy aty Madagasikara ity. Vola be tsy hita pesipesena kanefa olombitsy ireo mpamadika tanindrazana no misitraka izany, saingy tsy mahagaga raha amin'izao fitondrana izao no ahitana fandranana harem-pirenena tahaka izao. Fitondrana zao no ahitana an'izany satria efa ratsika mahitany ny volamena tena mifitopolo kilao mahery tany Afrika Atsimo, ny volamena 430 kilao mahery vadika Korotamby tao Premier Ministre, ny volamena tratra tany Komoro, ny volamena tratra tany Seychelles, zao koa ny safiry lehibe indrindra raha zao tontolo zao ary ny tsara indrindra zay teto Madagasikara dia hita tany Dubai. Midika zany ny atao hoe gaboraraka fanaovana tantely hafadrakotra ny fananam-pirenena. Zany hoe ilay araky ny fitenin'ny olona azy zany hoe ny paikady amin'ny fiarovana ny harem-pirenena zany dia tsy misy eto dia tafiditra daholo na ny resaka any amin'ny ministeran'ny miandraikitra an'izany dia ministeran'ny minina zany fitrandrahana zany arenakibony tany dia ny faditseranana zay mpanaramaso an'iny mialo amin'ny aéroport na any ampora mipio mandeha any ivelany any ireo atao hoe force de sécurité, force de défense de sécurité zay miasa eny amin'ny aéroport na any ampora dia ny gendarme sy ny police zany dia hita mihitsy zany le resaka hoe fay amin'izay zavatra ary hita mihitsy hoe tsy fahaizana fitantanana ny raharaha pirenena zany. Ka eto zany dia teny zany hoe izany zavatra zany dia niteraka ny lolona tamin'ny tany sy ny fanjakana satria maninona arenakibony tany ngezabe ohatran'izany mivoaka any ivelany amin'ny fotsiny ary zany tsy tavavoaka raha tsy rahana gomba amin'ny mpitondra fanjakana zay tena lehibe ao fa raha atao hoe mpitrandraka madinika mpanotrana madinika dia tsy tavavoaka an'izany mihitsy. Ka eto zany dia mitaky hoe alao mba tena atao hoe isy ny hoe partage équitable ny ressources naturelles ho an'ny malagasy ray manontolo fa tsy ho ataonareo amin'ny mpitondra fanjakana zay afaka mamoaka an'izany zavatra ngezabe izany atsokosoko anareo any satria tadio fa harem-pirenena zany kanefa dia tsy misy anatao hoe mba tongavan'izany hitondra soa fampandrosoana ho an'ny firenena. Fantatra fa efa nitety firenena maro ary tany maromaro ity vato sarobidy ity ary ikadona tsy ho ela any Dubai anaovana fampiratiana. Tamin'ny taona 2014 no niala teto amintsika ity vato ity ary olombitsy no nanondrana izany. Parampitso sabotsy no anatanteraina ny fifampiarabana natratra ny taona ho an'ny Antokotima ao amin'ny commune Lasora akoatra ny fifampiarabana natratra ny taona azy dia fotoana ihany koa andraisana ireo toromarika ara-politika ho an'ireo mpikatroka manoloana ny fanomanana ny fifidianana Zermain Hanomenjanahary Andry Rakotomalala. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fandraisana ny lanonana fifampiarabana nahatratra ny taona ny tima eto Lasora. Rampitso eo amin'ny espace Andi Bypass no fotoana ifanomezana izay nambarany mpitarika ny Antokotima eto Lasora fa pisaika manodidina ny 7 no andrasana ho tonga hiatrika ity fotoana ity. Manentana antsika rehetra ho avy ety amin'ny Andi Bypass manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana zay irahantsika ety miaraka amin'ny Flo Ravalomanana efa betsaka ireo namana zay mpikatroka ao anatin'ny Antokotima no ho avy fa ho anao zay mbola tsy nare na misalasala dia aza misalasala zany no tonga fa hiarakintsika fotoana tsy misy ohatran'ity irahantsika amin'ny Flo Ravalomanana. Ny fanomanana dia efa mipetrapetraka daholo ny seza moa zany efa mandamina azy amin'izao fotoana izao eo ihany koa moa zany ny fandaminana maro samihafa zay mahakasika ohatra ny parking sy ireo zay pitsopitsony. Ankoatra ny mafampiarabana natratra ny taona azy dia fotoana andraisana ny toromarika avy amin'ny Flo Ravalomanana ihany koa manoloana ny kiondalana lehibe dia ny fifidianana amin'ny ity taona ity. Tao mpifidianana ity 2024 ity ary efa nivoaka ny daty mpifidianana androany ary amin'ny fotoana io zany no iresatresahana
ny amin'ny tokony ho atao a sy andrasana ihany koa ny toromarika avy amin'ny filora valomanana mahakasika ny zavatra izay tokony ho fantatra sy ny tokony atao a amin'ny fakana ny fahifana sy ny fibatana ny fandresena amin'ny fifidianana ho avy zao. Nanamafy moa ny mpikarakara fa malalaka ny toerana ary azo ametrahana fiara tsara mihitsy. Efa milamina ihany koa ny fitandrona ny fahalemana. Sakana goavana tsy ahafahan'ireo olona voageja anatin'ny zava-mahadomelona ho sitrana sy ala amin'izany filan-dratsy izany. Ny fanilikiliana ataon'ny fiarahamonina rehefa tafaverina eny amin'ny toerana misy azy. Maro ireo mpitsabo tena hiala tanteraka, vitsy ihany koa anefa no tena sitrana vokatra izany. Matahotra manantona mpitsabo saina ihany koa ny olona manoloana ny toe-tsaina araiky tapisaka ao anatiny fa adalana tsy salamasaina ny olona iray manantona izany. Ando Miaratina, Mateo Prince. Zavatra sotroina, na fohana, na tsindronina, na trohana, ka misy fetraikany amin'ny fiasan'ny atidono atao hoe zava-mahadomelina. Misy ny zava-mahadomelina azo amidy, tsy voarara ny lalàna. Misy kosa nefa ireo voarara, kanefa miparitaka eto amintsika toy ny héroïne, cannabis, ka malavo ny zatovy sy ny tanora malagasy, eny fanatitra amin'ireo efa nahazo taona azy. Mitera-doza ho an'ny fahasalamana, manakorotana ny fiasan'ny atidoha izany, indrindra rehefa tonga eo amin'ilay atao hoe fiankinan-doha, ara-batana sy ara-tsaina hoy ny mpitsabo. Tsy lazaina ihany koa ireo fihetsika mety hiteraka fikorotanana ho an'ny manodidina rehefa mitahaka izany ny vatana. Mila fanohanana ara-medikaly sy ara-tsaina ireny olona ireny ahafahany miala ao anatin'ny geja mahazo azy. Marobe ireo olona maniry ny ala, maro anefa ny sakana toy ny tsy fananam-bola ho enti mitsabo. Manampitrotraka izany ny fanilikiliana sy ny tondromolotra ataon'ny fiarahamonina. Maro ireo olona manaiky fitsabona kanefa na vetivety dia miverina ao anatin'izany fidorohan'izany. Araka ny voalazako dia ny fitsabona ao anaty hopitaly dia mandritra ny fotoana hitsabona dia afaka le olona, fa matetika rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina izy rehefa tsy manampy ny fiarahamonina dia vetivety dia miverina roboka ao anatin'ilay filan-dratsy any ilay olona. Eo zany ny tena manahirana anay satria izahay milofatratra zany manasitrana an'ilay olona kanefa ny sarotra ihany ny manintsy ny eritreritry ny olona amin'ny fandraisana antanana ireny olona nanaiky ho tsabony ireny, fa rehefa miverina eny dia tsy miala eny amin'ny andron'ilay olona ilay marika hoe efa mpidoloka zava-mahadomelina io, dia somary misy zany ny fanolian'ny fiarahamonina an'ilay olona. Na dia efa afaka ary izy dia vitsy ihany ny tena afaka tanteraka noho ny tsy fisian'ny fanohanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra ny fidoroana zava-mahadomelina, anisan'ny mangija ny olona iray ihany koa ny fiketrahana ara-tsaina ka mitarika azy hamoy fona amony tena mihitsy. Noho ny olana ara-piarahamonina sy vokatry ny tsy fahasalamana ao anaty no mitarika izany raha ny fanazavana. Azo sorona tsara nefa izany raha mandraina ndraiky ny fiarahamonina manodidina. Ny fahaketrahana ara-tsaina dia misy antony maro mahatonga ny olona anankiray ho tonga any amin'izany atao hoe fahaketrahana ara-tsaina. Eo ilay orana ara-piarahamonina, fa eo ihany koa ny olana izay fikorotanana ao anatin'ny vatan'ny olona izay antsoina amin'ny fitenenana hoe dépression endogène, ka na dia manambola ara le olona, na dia tsy misy olana ara-tokantrano ary izy, na dia milamina arakasa ary izy, dia mety hiroso any amin'izany atao hoe famonoteny izany. Ny tsara zany dia ho fantatry ny olona dia raha vao mahita fiovana eo amin'ny toetra ny olona anankiray, olona mety ho sarika lava le olona mazoto miasa kanefa taoriana mety manomboka malaindam-pietsika, mety tsy mitsiky intsony, mety miteny ihany koa fa manahirana azy ny fiainana, dia ny vahaolana dia ny manantona mpitsabo. Rehefa miteny mantsitsika hoe tokony anantona ireo mpitsabo mandray an-tanana ny fahasalaman'ny saina, dia somary mampatavatry ny olona izay. So dia ataon'ny olona fahadala ary fa maninona no saina manantona ny mpitsabo ny fahasalaman'ny saina, dia malaina ny olona ny anantona. Maro amin'ireny firoboana amin'ny famonoteny ireny nefa no mety ho voasakana raha ohatra ka voaray an-tanana mialoha. Mifamaofo ny zava-misy ainany rehetra amin'izao fotoan'izao ka mitarika ireo marivo salosana ivaro lavo. Tsy manan-kianterana intsony manoloana ny adi-piainana isan'andro ka mitarika azy anao tao foana.
ny fiaramientany rehetra no ilaina isy ny fifanoanana fifanampiana tsy atongavany toejavatra tahaka izao. Vaovao ny kolotsaina kosa indray anosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atetsy amin'ny Université Akatso ny ivitoerana fampafantarana ny kolotsaina sy ny fomba Amerikanina fiara-miasa tamin'ny masoivo Amerikanina miasa sy monina eto Madagasikara izy ty nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany ny ambasadoro Amerikanina miasa eto Madagasikara Azero Mainmenjanahary Andrirakoto Malala. So we are so proud today to officially open the American Center in Antananarivo, American Corner in Antananarivo, in partnership with the university and its Anglophone Studies Department. Mahafalenay masoivony ambasady Amerikanina miasa eto Madagasikara no manokatra amin'ny fomba ofisialy ity ivitoerana antsoina hoe American Corner eto Madagasikara ity. Ivitoerana zay natao mba ampafantarana ny kolotsaina sy ny fomba Amerikanina. Eto Akatso no napetraka saingy natao sy azondrehetra tsy dia na maimaim-pona hoy ny fanazavana. Tena sehatra iray afana mampiroborobo ny teny anglisy ity ataontsika hoe centre anankiray avolenta zay avy amin'ny fanjakana Amerikanina ny totosain'ny ambassade Amerikanina eto Madagasikara zay tena isorana azy. Vokatra zany ary vokatry ny fisiny American Corner Tananarivo ity de iroborobo ny teny anglisy isy lanja lehibe isy vokany lehibe eo amin'ny fahalalana ny kolotsaina Amerikanina ny teny anglisy Amerikanina ary koa ny zavatra rehetra fitaovana boky izay natolotry ny fanjakana Amerikanina ho atsika malagasy. Fitaovana no Amerika maro no miasa eo anivony ity ivitoerana ity toy ny famanakina boky sy ny fifandraisan-davitra na ny vidéo conférence ihany koa. Afaka mahay teny anglisy amin'ny alalan'ny fidirana matetika ity toerana ity ny olona iray ho hiatrany ny fanazavana. De misy an'ilay antsoina hoe Zoom Booth sy Mini Studio ty American Corner ty ary manerana zao tontolo zao de tsisy American Corner raha manana ny Zoom Booth sy Mini Studio io. Inona moa le Zoom Booth dia inona le Mini Studio tsy inona koa izy ireo fa toerana anaovana fandarana virtuel zany raha misy olona ohatra mety hoe manao interview zany mitady asa ka tianao an'izany interview zany dia afaka makato amin'ny American Corner izy dia mirindrina ao amin'ilay Mini Studio dia mihidy ao izy dia manao an'ilay interview. Raha manao podcast koa izy ohatra dia afaka mandeha makao zany manao an'izay fandarana izay raha manao vlogging ihany koa izy dia afaka mandeha makao ary raha misy test amin'ny teny anglisy ohatra hoe TOEFL na Duolingo reny ataony dia afaka mandeha makao koa izy dia manao an'izay test zay ary le Mini Studio ndray dia fanaovana production na vidéo mihitsy zany ohatra hoe misy mpianatra amin'ny communication na journalisme ahita iseho télé izy dia alohan'ny iseho amin'ny télé zany dia manao simulation izy le zavatra ataony io dia ao nanaovana enregistrement dia ao nanaovana ny fanazarana zany ao anatin'ilay Mini Studio. Miankina amin'ny fomba fampianarana kosa ny fomba ahaizana sy afezana ny teny anglisy hoy ny mpampianatra iray no mafisiny fa saika mbola marisarisa amin'izany ankamaroan'ireo tanora eny anivony anjerimanontolo. Mianka amin'le fomba ampianarana le ankizy no ahafahany itiavana azy na itsy dia zay zany tena tanjon'ity American Corner ity ampianatra amin'ny fomba azo lazaina hoe miavaka noho ny any ampianarana zany satria tonga dia plus pratique kokoa le fampianarana teny anglais ato. Io zany arakaraka le méthode omenana azy indray fa raha langue zany dia misy tokony mianatra foana en continue zany le fianarana langue. Ivitoerana efatra no efa misy eto Madagasikara ankehitriny: Taolagnaro, Mahajanga, Antsirabe ary eto Antananarivo izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ity. 10 tapitrisa no fantatra fa volana lany ny ambasady Amerikanina tamin'ny fanaovana ity ivitoerana ity. Farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hatafiakatra roa alina mahery ireo namony ainy any Turquie sy Syrie vokatry ilay ahorohorontany any alatsinainy lasa teo androany
dia akafaliana no nitsenan'ireo mpamonjy vona ireo olona maro izay mbola velonaina tao anatin'ity vona ity mitohy hatrany araka izany ny fikarohana irahan'ireo mpamonjy vona iraisan'ny pirenena avitra sy olonaibe Manorandria Malala eo amin'ny sarin'ny France 24. Hagagana sy hafaliana ny fahitana fianakaviana maro mbola velonaina taorian'ny orohorontany mahery vaika nitranga tao Turquie sy Syrie ny alatsinainy lasa teo. Zaza, vehivavy, ray mpianakaviana ary ramatoa efa lehibe no nahavita nandresy ny atsika sy anoanana nandritra izay efatrandro izay tao Turquie. Akafaliana sy tamin'ny tehaka nandraisan'ireo mpamonjy vona ireo mbola velonaina navita niaritra nandritra izay fotoana izay. Tao ireo latsa-dranomaso noho ny hafaliana be loatra satria niverina nahita ny tany indray taorianan'izay fotoana naharitra izay. Tsy hafa-niatsika tamin'ny toerana iray mitantara ny zava-nisy ity ramatoa iray ity izay milaza fa mbola ao ambanin'ny tany eo ny zanany sy ny olona hafa niaraka taminy. Miroso hatrany ny fitadiavana ireo olona rehetra iverina mbola tavelany ambanin'ny tany hatramin'ny androany. Mitombo ny tokonaina amin'ny mbola mety hahaveloman'ny olona izay tavelany ambanin'ny tany any ataon'ireo mpamonjy vona manerina izao tontolo izao miara-misalaha amin'ny famonjena ao Turquie sy ao Syrie. Ankilany dia mitombo hatrany ny isan'ireo namoniny aina amin'ireo firenendehibe roa ireto. Raha ny taremarika navoaka ny AFAD androany na ny tompon'andraikitry ny mpamonjy vonina Turquie dia 437 sy 1 alina ireo namoniny aina ary 273 ho an'ny Syrie raha ny fanisana ofisialy natao. Izany hoe efa tafiakatra hatramin'ny 772 alina ny fitamarany. Horohorontany teo amin'ny maridrefo 7.7 amin'ny maridrefo Richter no nahatonga izao fahaverezana ain'olona marobe izao. Ankilan'izay dia miara-mientana ihany koa ny rehetra amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy amin'ny lafiny maro ho an'ny rehetra bona noho izao horohorontany goavana nisy eo tao Syrie sy Turquie izao. Atony mahazatra dia ny fandaharana aona marina sy ny fandaharana Global News no arainao avy hatrany. Aorian'izao hafampalalam-baovao izay arainao aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Agli ary aorian'izay ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Violaire ny sampana fampalalama vao manome fotoanao amin'ny rampitso indray velomary tompoko.